Faly manolotra ny fiarabana tompolasy tompovavy. Misy andian-drahona ranomasy hatrany izay efa voalaza hatrimaly any amin'ny fahadra-masina avaratry Madagasikara any amin'izao fotoana izao ary heverina hivadika rivo-doza izy ity amin'ny faran'ny taona eo. Any amin'ny 7,900 kilometatra avaratra somary avaratra tsy nanana dego no misy ny ivony amin'izao fotoana izao. Ho hita manomboka rahampitso ny fivoaran'izy ity. Etsy andanin'izay dia tsy misy ny filazana loza ho an'ny etỳ an-tanety fa ny mpampiasa ranomasina eo anelanelana Antsiranana sy Antalàha dia tsy tokony hivoaka intsony satria ho mafy be ny rivotra izay mety hitera-doza. Etsy andanin'izay dia ny alizay indray no mitsoka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, izany hoe mandrivodrivotra ny andro. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina amin'ny rahampitso faha-telopolo ny volana desambra 2024. Ho amin'ny rahampitso maraina dia andrahoana ny andro ny amin'ny faritra avaratry Madagasikara iray manontolo fa mety arahana orana malefaka izany any Antalàha sy Analanjorofo. Anorana tandrifin-drahona kosa ny faritry Menabe ary andrahoana trano aty amin'ny faritry Melaka sy ny faritanin'ny Toliara. Ho maina ny andro ny amin'ny faritra sisa tsy voatonona teo. Ho amin'ny rahampitso tolakandro iray dia hipoitra ny orana tandrifin-drahona malefaka ny faritra Diana sy Sava ary ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Ho lalovandrahona kosa ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro ary anorana tandrifin-drahona mety araha-kotroka ny faritanin'ny Toliara sy ny faritry Melaka iny. Ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa ary mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra sy ny faritry Tolagnaro. Mikasika ny maripana no vinavinaina amin'ny rahampitso indray dia somary misy fidinany kely. Ho amin'ny maraina izao dia 17 degré celsius ny aty amin'ny faritry ny Avoatany, izany hoe ny faritra Analamanga, 14 hatramin'ny 19 degré kosa ny faritra Vakinankaratra sy ny faritanin'ny Fianarantsoa. Ho amin'ny rahampitso tolakandro dia isy fidinana hatrany ny maripana, 5 degré celsius ny ambony indrindra any Mahajanga any. Ny aty amin'ny faritry ny Avoatany kosa 17 hatramin'ny 18 degré celsius. Dia raha ivoaka ivelan'i Madagasikara ianao dia hibalika be masoandro rahampitso any Bangkok sy Milan any. Andrahoana ny andro ny faritry Paris ary anorana malefaka faritry Johannesburg sy Nairobi. Hibalika be ny masoandro amin'ny rahampitso any Maurice, Comores, Seychelles sy ny amin'ny faritry La Réunion. Dia izay indray tompokilasy tompovavy no azonao rosoantsika ho amin'ity alina ity mamy fotoananao ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.